Ankafaliana indray no hiara-banantsika tsirairay avy any atokantrano any manaraka izao fampaherezana izao. Andriamanitra ne hampiatra ny teniny amin'ny tsirairay avy amintsika ka hahazo ny tombontsoa tonoho ny teny fikasan'Andriamanitra ny isam-batan'olona. Hiaraka hivavaka isika. Indre ny hafalianay Andriamanitra manana tombontsoa satria zanakao ary irinay ny hompanarady mahatoky anao amin'izany fotoana izany. Ta io ny teninao izay horenesinay amin'ity anio ity, fa tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay ho jerevantsika amin'ny teny ity dia ao amin'ny Matthieu 5:17 sy 14. Matthieu 5:17 sy 14 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Kristy. Ianareo no fanasy ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona inona intsony izy, fa ariana any ivelany ka ho itsahan'ny olona. Zay ilay andininy 17 ary ao amin'ilay andininy 14 kosa dia miresaka toy izao: ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, zay ilay andinin-tsoratra masina. Tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Tenenin Jesosy zany hoe fanasy ny tany isika ary fahazavan'izao tontolo izao ihany koa. Inona ary ny toe-java-misy mampatonga an Jesosy miresaka izany toe-javatra izany? Izao no toe-java-misy satria Jesosy Kristy tamin'io fotoana io dia nanoloana vahoaka izy. Nanoloana vahoaka izy ary manoloana ihany koa ny mpianana. Manoloana vahoaka izy ary manoloana ny mpianana. Nahoana Jesosy no miteny hoe ianareo fanasy ny tany? Nahoana Jesosy no miteny hoe ianareo fahazavan'izao tontolo izao? Eo amin'ny andininy voalohany amin'ilay Matthieu 5 dia izao voalaza: ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianana. Misy antokony olona telo zany eo an-tendrombohitra amin'io fotoana io, dia Jesosy sy ny vahoaka ary ny mpianana. Ka amin'ireo mpianana ireo indrindra no itenenan'i Jesosy manao hoe ianareo no fanasy ny tany ary ianareo fahazavan'izao tontolo izao. Zava-dehibe ny mandre izany tenin'Andriamanitra izany ary ny lohatenin'ity fampaherezana ity dia hoe miasa ho an'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Miasa ho an'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Inona ary ny tokony ataontsika eo anatrehan'izay toe-javatra izay? Ny tokony ataontsika dia izao: raha fanasy ny tany tokoa ianao dia manana andraikitra ho tonga sira mahasira an'izay tany izay. Inona moa ny sira? Ny sira dia singa anankiray izay manana hery miasa mangina, tsy hita maso. Sahalan'ny hoe isika mahandro laoka dia asiana sira ny sôsety, asiana sira ny laokantsika, dia tsy hitantsika ilay sira hoe iny ny sitrika any anaty laoka any, fa miasa mangina any ny sira iny. Ary ny tsirony avy eo no ahalalana hoe ao tsara izany laoka izany, matsiro izany laoka izany. Izay koa zany ny anisan'ny takian Jesosy amin'ny reto mpianana reto, manao hoe aoka mba hanana hery miasa mangina amin'izao tontolo izao ianareo, mba ho fanasy ny tany ianareo, hanome tsiro izao tontolo izao. Faharoa, ny sira dia miaro amin'ny fahalovana. Misy trondro zao azonao ka tianao arovana amin'ny fahalovana iny, dia ataonao trondro asiana sira, dia namaina be eo ara iny dia tsy lo mihitsiny. Voaro amin'ny fahalovana ilay trondro zany amin'izay fotoana izay. Manana an'izay andraikitra izay ihany koa zany ny sira.
ka ny mpianatry Kristy zany de tiany a raha miaro a an'ty zao tontolo zao ty a tsy ho tratry ny loha. Maro ny tsy fahamendrehana manjaka eto am'ty zao tontolo zao ty, na ara-pitondran-tena izany, na ara-moraly izany, na eo amin'ny fihetsika izany, na eo amin'ny atao, de maro a ny toe-tsaina efa lomorona tena hoe mampietry an'ty zao tontolo zao ity. Fa ny mpianatry Jesosy kosa de natao a hiaro ity zao tontolo zao ty a am'izay fahalovana izay. Afinaritra ny maheno an'izany fa manana andraikitra afaka miasa ho an'Andriamanitra, afaka miasa ho an'ty zao tontolo zao ty zany a ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy. Na ihany koa no toetra mamaritra ny sira. Io sira io ihany koa de manana tombam-bidy izy io. Tamin'ny andro fahiny dia nampiasaina hanakaramana ny miaramila romanina ny sira. Zany hoe miasa zany miaramila romanina de tia karamanao de sira nomena azy. Efa nisy zany tranga izany teo amin'ny tantara. Ary izay ilay teny latina manao hoe salarium, avy amin'ilay hoe salaire zany. Karama, nomena karama zany a ilay miaramila romanina, nomena salaire, nomena karama. Avy amin'ny teny hoe sira izay teny izay zany, nanatsoana izay teny izay. Ka manana ny tombam-bidiny zany ny sira. Ohatry ny malagasy rehefa manao takalo, ty misy vary ray kapoaka e, ndao atakalo sira ray kapoaka e, de atakalo a manana tombam-bidiny lay vary, manana tombam-bidiny ihany koa lay sira. Ohatr'izay zany lay fanasin'ny tany ho Kristy, manana tombam-bidiny. Ka ny mpianatry Kristy ihany koa zany de afaka ny manana tombam-bidiny a eo anatrehan'izao tontolo zao, manana ny valeurany. Ny mpianatry Kristy a eo anatrehan'izao tontolo zao. Ka mba hiavaka toy izany a isika tsirairay avy, fa tsy hoe vao mahita antsika ny olona de manondro molotra sanatiavana, na tsy te hijery satria tsy manana tombam-bidy isika. Aoka mba tsy ho izay fa aoka mba hanana tombam-bidy, hanana ny valeurany a ny mpianatry Kristy tsirairay avy. Ny sira ihany koa dia manana ny toetrany a mampiavaka anazy a amin'ilay hoe miteraka etaeta ny fihinanana azy. Raha mihinana zavatra masira be ianao de te hisotro rano zany ianao, miteraka etaeta ao anaty zany a ilay fihinanana sira. Ka ny mpianatry Kristy zany de tokony ho izay koa. Amin'ny alalan'ny asa soa ataonao a de mangetaeta ny anara-dian'Andriamanitra ny olona anankiray. Afaka miasa ho an'Andriamanitra ohatr'izany zany ny zanak'Andriamanitra. Mety tsy nanan-kohanina ny namana eo ankilany, eo mifanila-bodirindrina aminao, de mba nomenao vary 3 kapoaka izy de hoy ianao hoe iny tsy averina fa tena fanomezana ho anao iny. De tena miteraka etaeta ho aminy zany manao hoe zany ka kristianina, mba te hivavaka ohatrinazy ihany koa. Miteraka etaeta hanara-dian'Andriamanitra toy izany a ny asan'ny kristianina rehefa manaiky ho fanasin'ny tany izy. Izay zany lay tenenin' Jesosy hoe ianareo a no fanasin'ny tany. Aoka mba ho fanasin'ny tany a ny mpianatry Kristy a, aoka ho fanasin'ny tany a ny zanak'Andriamanitra. Torak'izany ihany koa lay 7:12 manao hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Ianareo ny fahazavany zao tontolo zao Jesosy. Ny fahazavana dia tsy sahala amin'ilay sira teo hoe manana hery miasa mangina, fa avy hatrany de miantefa ny fomba fiasany. Avy hatrany de mivantana ny fomba fiasany. Zany ny asan'ny fahazavana. Ary io fahazavana io ihany koa de azo ampitaina. Misy labozia ankiray mirehatra ao amin'ny tokantrano ankiray a, de afaka ampiretana labozia iray hafa izany. Afaka ampiretana labozia 10, afaka ampiretana labozia 10, afaka zaraina zany ny fahazavana. Ary io a no asain'i Kristy a ho toetrany ny mpianany. Aoka mba ho fahazavana zao tontolo zao tsika tsirairay avy. Tsy mijanona eo ny toetrany fahazavana, fa ny fahazavana de mandroaka ny aizina. Ao amin'ny trano anankiray raha maizipito ny andro, mety hoe amin'ny 12 alina ohatra, ka ampiretina labozia anankiray de tonga de hita izany fahazavana izany, ary voaroaka ny aizina. Tonga de hita ary tonga de fantatra hoe mazava ato zany a no fisiny ty labozia ty. Raha mitaha amin'ilay aizina teo, mandroaka ny aizina zany ny fahazavana. Ka ny mpianatry Kristy zany de antsoina mba ho fahazavana zao tontolo zao, handroaka ny aizina manjaka eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny amin'ny bokin'i Isaia de teneniny hoe indro aizina manarina ny tany, aizipito manarina ny firenena.
fa ao aminao kosa no ipisahany voninahitry Jehova. Aoka ny mpianatry Kristy mba ipisahany voninahitry Jehova ka hazava eo mason'ny olona ny fahazavany. Eo amin'ny 5:15 dia miresaka ny andinitsoratra masina manao hoe ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany ao amin'ny fanaovan-jiro ka de mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zany ny fahazavanao tsy ho apetraka any ambanin'ny vata famarana. Ny vata famarana dia hoarina amin'ny hoe kapoaka, na raisina amin'ny hoe ilay tadavina isan'andro mitady ilay hoarapaka mantsy isika amin'ny alalan'ilay voamadinika kely be da be izay vidina 700 ny kapoaka. Ny vata famarana zany de hoarina amin'izay asa fanao andavanandro izay, ka aoka zany tsy miasa fanaonao andavanandro no tsy ahavitanao ny mahafahazavany zao tontolo zao anao. Aoka tsy ny ho ataonao any ambany vata famarana ny fahazavana, fa aoka ho ataonao eo amin'ny fitoerana izany. Aoka zany tsy ho sakana amin'ny asanao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ny asanao andavanandro. Aoka ianao hay mampiaraka izany, aoka ho hainao no mampatonga an'izany hitsimbalivalo, ka sady manao ny asanao ianao no manao ny asan'Andriamanitra. Ampiarahanao zany ny asanao sy ny asan'Andriamanitra. De tonga fahazavany zao tontolo zao ianao, aza fenina any ambany vata famarana ny fahazavany. Aoka tsy ny asa mandrarahanao ny tsy anaovanao ny asan'Andriamanitra. Zay moa de tototry ny asa andavanandro de tsy mba manana fotoana anaovana ny asan'Andriamanitra mihitsy. Aoka zany mba tsy ho zay izao sy ianao. Any amin'ny filazantsaran'ny Lioka de tsy mijanona eo ny tenin'Andriamanitra. Lioka 5:15. Lioka 5:15. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy na mametraka azy eo ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ahitany izay rehetra miditra ny mazava. Io fahazavana io zany, ianao lay fahazavana zao tontolo zao io zany, de aoka tsy ho saromana, aoka tsy ho atao any ambany farafara. Ny farafara indray de maneho ny ohatrany hoe toerana ialana sasatra, toerana ialana voly. Eo ny sasany mijery télé, eo ny sasany maka aina, to miala voly. Aoka zany tsy hoe tototry ny fialam-boly ianao de tsy nanana fotoana ahafahana maneho hoe izao ny fahazavany zao tontolo zao. Aoka tsy ny fialam-boly zany no anakana anao tsy hanao ny asan'Andriamanitra. So de variana loatra amin'ny fialam-boly ianao ka tsy vitanao ny asan'Andriamanitra. Fa mety izy ianao ho fahazavany zao tontolo zao, aza saromana ny mahafahazavany zao tontolo zao anao satria izany no asa asain'Andriamanitra ataontsika tsirairay avy hoe ianareo ny fahazavany zao tontolo zao. Tombontsoa lehibe miasa ao an'Andriamanitra, na amin'ny alalan'ny asa mangina izany amin'ny hoe fanasin'ny tany, na amin'ny alalan'ny asa mivantana amin'ny hoe fahazavany zao tontolo zao. Tombontsoa lehibe izany. Mame ohatra amin'ilay hoe asa mangina, toy ny hoe asa soa izany. Asa mangina izany, ataonao tsy ambaratelo any lay asa soa, kanefany misy akony lehibe eo amin'ny asan'Andriamanitra izany. Maneho ohatra eo amin'ilay hoe fahazavany zao tontolo zao, asa mivantana avy hatrany, toy ny fitoriana ny filazantsara, conférence ohatra, asa fitoriana mivantana izany. Ka ny asa mpanaovin'Andriamanitra antsika zany de ireo anankiroa ireo, miasa amin'ny alalan'ny hery miasa mangina isika amin'ny fanasin'ny tany zany, ary miasa amin'ny alalan'ny mahafahazavany zao tontolo zao atsika amin'ny alalan'ireo asa anankiroa ireo zany ny asain'Andriamanitra iasantsika. 500 isan-jato ato, 500 isan-jato ato de feno lay 100 isan-jato manao ny asan'Andriamanitra isika. Raha ataontsika ankilabao ny resaka hoe asa amin'ny alalan'ny hery miasa mangina, asa fanaova-tsoa ohatra, mety hoe manao asa soa any amin'ny fonjy ianao, mety hoe manao asa soa amin'ny mpiarabelona aminao ianao, ka tsy ataonao izany fa de fitoriana ny filazantsara fotsiny ny ataonao, na conférence io na mandondomba-ravarana, de mandringa ihany lay asan'Andriamanitra satria ny 500 isan-jato ato ihany no tanteraka amin'izay fotoana izay. Fa raha ampiarahana kosa ireo de tanteraka ary vita ny asan'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Izay lay takian'Andriamanitra amiko sy aminao. Amin'ny 9:40 amin'ny Matteo 5 izy de miteny manao hoe aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo
ka ankalazany rainareo izay any an-danitra. Aila iraintsika any an-danitra mihitsy zany a no mahazo voninahitra rehefa mampiasa ny mahafanasiny tany sy fahazavany zao tontolo zao atsika isika. Aoka zavy eo mason'ny olona toy izany ozy izy a ny fahazavanareo mazava fahazavany zao tontolo zao mba ahitany ny asa soa ataonareo. Misy asa soa ery miasa mangina ampitainany am'izao tontolo zao ka miteraka etaeta any am'ilay zao tontolo zao a izany asa soa ataonao izany de mangetaeta ny anara-dia an'Andriamanitra izy. Maranako azy de lay teny eo amin'ny Isaia 30 izay efa natsidiko teo izay miteny manao hoe mitsangano miazava fa tonga ny fahazavanao andininy voalohany ary voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa indro ny aizina manarona ny tany ary aizy-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no ipisahany voninahitry Jehova, aminao kosa no ipisahany Jehova ary aminao no isehony voninahiny ary ny firenena manantona ny fahazavanao ary mpanjaka makeo amin'ny famirapirata amin'ny fipisahanao. Mahafinaritra zany tenin'Andriamanitra zany fa raha manaiko fahazavany zao tontolo zao zany izao sy ianao de voninahitry Jehova mihitsy no miposaka ao amintsika. Ty zao tontolo zao ty de rakotraizina. Ratsy ny miainao amin'ny fahamaizinana. Rakotraizina nefa ty zao tontolo zao ity. Ary tsy vitany hoe rakotraizina. Sahala amin'ny aizina tao Egypta de azo tsapaitanana. Aizy-pito ozy izy. Aizy-pito. Impito mihitsy zany ny fikitrohany zany aizina manarona nyty tany ty zany. Fa ianao kosa ny fahazavany zao tontolo zao a raha manaiky ipisahany Jehova. Mety izy ao mpiara-miasa amin'ny Jehova. Fa raha manao izany ianao, raha manaiky fitaovana ampiasain'Andriamanitra izao sy ianao a de avo ny firenena manantona ny fahazavantsika. Sahala n'lay jirotsika ataotsika eny an-tokotany ireny de manantona ho azy eny ny bibikely ohatrany hoe voasarika ho azy zany izy anantona n'lay fahazavana. Tsy sitrapony fa de voasarika ho azy anantona eo izy. De ohatr'izany ihany koa ty zao tontolo zao ty a raha manaiky ho fahazavany zao tontolo zao ianao de hanantona ny fahazavanao ny firenena ho lay 17 ao amin'ny Isaia 30. Ary tsy izay ihany fa lay tapany farany de hoe ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapirata amin'ny fipisahanao. Efa na de reo olobe eo amin'ny firenena aza izany de voasarika izany fahazavana miposaka avao aminao izany a de ny fahazavana ny voninahitry Jehova. Ingany Andriamanitra ilay miasa ao anatintsika mba hampahomby atsika arak'izany asa asainy ataontsika izany ka hisy olona marobe amin'ny alalan'ny hery miasa mangina avy amintsika sy amin'ny alalan'ny hery miasa mivantana ataontsika hisy olona marobe ho voatoana ho any an-danitra amin'ny alalan'izany a asa tanterahany zanak'Andriamanitra izany. Amen. Sotranao zay Andriamanitra satria mifidy anay ho mpiara-miasa ianao ary mifidy anay ho sakaiza mahatoky ihany koa sahala amin'ny sira sy ny jiro Andriamanitra de oka mba hanana hery miasa mangina eo amin'ny tany amamonina misy anay izay tsirairay avy. Oka mba hiantefa any am-piarabelona aminay ny fahazavanao Andriamanitra ka ho marobe ny olom-bovonjy eo amin'ny mpiaramonina aminay noho ny fiasanao amin'ny alalanay tsirairay avy. Koa tononay sangatanay amin'ny anaran'i Kristy ary samy mivavaka izany. Amen.